hoantsika vahoaka anantananarivo mpanaraka n'ity televizion ity ny ekipan'ny vavaka ankisisika be eto madagasikara dia manasantsika rehetra hiaraka ho tonga ny alatsinainy manomboka amin'ny 12 ora tsy diso ka hatramin'ny 2 ora tolakandro eto amin'ny trano fivavahana vaony oloko mongote andrefa nambody-janary vavaka ankisisika be tsy manaiky raha tsy tahin'andriamanitra tsy manaiky raha tsy mahazo ary tsy manaiky raha tsy tonga any amin'ny fandraisena faratampony tokarafa daholo toko ho anisany ianao raha misy olona tena mba ho tsaron'andriamanitra dia miazona any amin'ny lola arana any zaho sy anao zao raha lasanabavy alleloia andinika ny tenin'andriamanitra antsika atao amin'ny romanina toko 12 romanina toko 12 misy andalatsoratra masina anankiray zay ovaka itsika romanina toko 12 de toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran' Jesosy ny 9:20 manao hoe mahazo to fahazamalaina ary aoka fanafo amin'ny fampona ny tompo averiko ndre mandeha manao hoe mahazo to fahazamalaina ary aoka fanafo amin'ny fampona ny tompo alleloia raha mety aminao dia sady mitotitra kely amin'ny aokaikinao ianao no miteny an'izany teny zany manao hoe mahazo to aza malaina ary aoka fanafo amin'ny fampona ny tompo alleloia ny fanompotsika an'andriamanitra dia tahaka ny karazana compétition anankiray fifaninanana raha ohatra zao anisan'ny mpamahaliana ohatra reny fifaninanana course bicyclette reny mba mahaliana ana izy io zany mba anisan'ny sport mba mahaliana ana mihitsy hoe rehefa misy an'io Tour de France na Tour de Belgique ohatrohatran'izany de mba mahaliana ana izy io de izy io amanarivony no miainga eo amin'ny teboka fiangana na eo amin'ilay hoe point de départ amanarivorivony mihitsy zany manerana n'izao tontolo zao no miainga manao ny fifaninanan'io fa zao zavatra mahagaga rehefa eny an-dalana eny de misy ny menjera ka ny fomba fienjerandro zareo de tsy izy mandeha rery ny menjera fa ao no mifanosika de menjera ao fampitaingitainginao zany zareo rehefa menjera ao ndray no diso lalana de manaraka ny diso lalana iny daholo de any de miara menjera any koa zay ny fomba fienjerany zao anefa ny teboka atongavana na ny point d'arrivée de tokana ihany ary ao anatin'ny lalàna izy io ny olona tsy maintsy ho tonga any amin'io teboka famaranan'io de ireo sokajin'olona efa zatra entraînement ireo sokajin'olona mpanara-dalàna ireo karazan'olona ampisakafo tsara mazava ho azy fa izany fifananany resa-pireneny zany dia tsotafiditra mihitsy ny olona sady miasa saina hoe aiza ny volanjira masy Nicolas ny ankizy ny course bicyclette atao ihany fefa milamina daholo zany rehetrarehetra zany dia fatao fotsiny sisa dia atokavana ry amin'ny teboka famaranana ry alleloia alleloia rehefa tonga any amin'ny teboka famaranana ny mpiazakazaka anankiray de ino no obinin'ny olona ino no voasoratra hoe mpandresy ino no ankalazaina ary ino no mahazo ny loka ino olona iny alleloia tsy zay rehetrarehetra nanomboka na niainga tany am-piandohana de obinin'ny olona manao hoe mpandresy tsisy olona iobony larana fa 5 amby 30 mihitsy
fa farafaratsiny any amin'ny larana fahafolo mba hobinin'ny olona satria mpandresy zany olona zany. Azonareo matony ny olona anankiray afaka mifaninana ary mieritreritra azo ny loka de zao misy entraînement goavana tao, misy fitiavana miredareda tao, misy hafanampo tao. Ary le hafanampo ananany de zao na ny fieritreretany na ny fotopisainany na ny toebatany de efa miomana ny andresatra amin'ny farany. Zao ny ao anatin'ny sainy, zao ny ao anatin'ny lohany manao hoe tsy maintsy azoko ny loka, tsy maintsy mandresy aho. Zany toetsaina sy tempo zany ifindrany aminao zany androany amin'ny anarana Jesosy. Alleloia. Ny apôstôly Paul anisan'ny apôstôly lazainy, izy tena no miteny manao hoe apôstôly kely indrindra, fa raha ny baiboly ny jerena de izy ny goavana indrindra. Nandoratra izy eto ary nampianatra antsika manao hoe mazoto fa aza malaina ary aoka fanafo amin'ny fanompona ny tompo. Hitanareo le fanompona an'Andriamanitra no manahirana an'izy ity, manahirana kely. Tsy mety telo volana fotsiny de tapitra. Alleloia. Tsy mety an'izany, tsy mety taona. Izy io ihany koa tsy mitovy amin'le isanandro ny fanompona ny tompo. Ohatra nanapohan'Andriamanitra valim-bavaka ianao maly de ny jorovavolom-belona tsy voatery ho zany tsony raha-pitso, tsy voatery ho zany ny rafakapitso, fa ieny an-dalana eny misy lalana hitondran'Andriamanitra ny fomba tsy azonao refesina mihitsy, tsy takatra ny sainao. Misy famolavolana, misy fanamboarana, misy fakapana be dia be, misy fanahy misitona anao mitady hisarika anao ho any amin'ny fahalavona. Zany zavatra misy isanandro sanandro. Ndre matena isy rahalahy anankiray de tena nafanafo be izy teo am-piandohana, ary rehefa vita batisa izy de nieritreryny hoe atreo amin'ny batisa ny fanompona ny tompo. Fa tena tsy mbola nisy fahasambarana ohatr' zany pasteur, tsy mbola sambatra ohatr' zany tsy mbola sambatra ohatr' zany. De izy izay mihitsy le manompo an'Andriamanitra sambatra ohatran'io. Tsy fantany mbola mitohy ny rapitso sy ny rafakapitso. Ndre mandeha ny sedrain'Andriamanitra atao anatiny tsy fisimbola ny sedrain'Andriamanitra azy, tsy fisimbola nanomboka ny ena le hafanam-pona, ary tsy nahateny intsony izy manao tsy mbola nahatsapa sambatra ohatr' zany fa zao ny zavatra miteneniny manao hoe tsy mbola nandalo fahoriana ohatr' zany hatsambyzay ny ainako tamin'izay tsy nanompo an'Andriamanitra tsy nandalo an'izao, fa hatsambyzay nanompoako an'Andriamanitra tsy mbola nandalo fahoriana ohatr' zany Hitanareo, na misy fahoriana mandalo, na misy fitahina tonga, na misy fanenjehana miseho, na fandrabirabiana mitranga, mazo to fa aza malaina ary aoka fanafoa fanompona ny tompo. Alleloia. Aza hovaina ny fomba fijerinao an'Andriamanitra. Andriamanitra de miazona ny teniny, tsika de miazona ny tenin'Andriamanitra, fa Andriamanitra koa miazona ny teniny. Aza hovaina ny fomba fijerinao any, fa Andriamanitra foana izy lay tsy miova omaly anio mandrak'izay. Alleloia. Raha nanasitrana anao izy mbola afaka manasitrana anao. Raha notahiny ianao talohany nanaovana batisa anao, mbola hotahiny ianao hatramin'izao. Fa ny lalana hitondrany antsika tsy ho takatry ny saina, tsy ho takatry ny saina. Alleloia. Ny hafanam-po ataovy ao anatsika foana. Zao ny amba zavatra tsapako arakaraky ny andro soko de misy olona ndraindray akaiky anao, tsy lavitra anao manondraka rano mangatsika glasé be ao anatin'ny hafanam-po tena ianao le mafana, tena tian'Andriamanitra iny, ny ainao atotonao an'Andriamanitra. Misy manondraka rano mangatsika, le rano mangatsika to resako hoe misy olona mampangatsika anao tampoko zany, misy olona tonga de manaketraka ny fonao mampiravoravo tanana, tsy maintsy misy zany. Kanefa ny fisindry zany tsy manafoana ty tenin'Andriamanitra ty.
masotoy ianao fahazamalaina ary aoko ianao afanafo amin'ny fanompona ny tompo. Alleloia. ndao re mba hijery an-dalatsotra masina anankiray tsika. Tapatsaka voalohany toko 7:20 dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. eo amin'ny andininy 10:20 manao hoe araha reny Elia izany dia nosarona ny kapotiny ny tavany ary nivoaka izy ka nijanona teo ambavahadiny zoy ambavany zoy ary indro nisy feo nakao aminy nanao hoe manao inona ty ianao re Elia dia ozy nafana dia nafana ny foko no ny fitiavako an Jehovah Andriamanitry ny maro fa ny zanak'Israely efa nafoy ny fanekenao ny altaranao no ravany ary mimpaminanao no vonoiny tamin'ny sabatra ary izao dia izao rery ihany no sisa nefa mbola mitady ny haiko koa izy. Alleloia. Tantarany Elia mpaminany izy io. Hitanareo ny zavatra mitsanga teto tao amin'ny tendrombohitra anankiray atao hoe Karmela. Dia Elia no niantso ny mpaminany bala rehetrarehetra manao hoe andao ao amin'ny tendrombohitra Karmela ka zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo no aoka izy no Andriamanitra. Rehefa tonga tao Elia mpaminany melohan'ny androtsahan'ny afon'ny Jehovah nangatahana ny afon'ny Jehovah hirotsaka dia nisy zavatra be dehibe namboariny tao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe namboariny ny altaran'i Jehovah efa rava. Namboariny io altaran'Andriamanitra io. Zany altaran'Andriamanitra rava zany dia zao ilay hafanapo ny ala tao anaty. Ilay fanoloran-tenantsika lasa simba, lasa potika. Dia reny any Elia namboariny voalohany aloha. Namboariny. Dia rehefa namboariny reny dia zao zavatra nagaga. 3 taona sy enim-bolana tsisy rano nefa ozy Elia mpaminany feno io rano ny ady kely. Zany hoe le krizy mihitsy tao anatin'ny krizy ny rano mihitsy no nasainy mitady rano ny olona asio rano ny ady kely ozy. Ny tiano fantatra dia izao na dia tsy misy na inona azy na dia tsisy rano azy ny vahoaka an'Andriamanitra niaraka tamin'ny Elia dia notezainy tao amin'ny hoe sakrifisy. Mila manao sakrifisy ho an'Andriamanitra. Zany le hafanapo tedavina. Alleloia. Alaova ozy ny rano ohatran'ny hoe filambanina hoe tsy rano ve ny krizy ohatran'le krizina pétrole sy iny dia krizina lasantsy tamin'ny herinandro dia le efa ao anaty moto indray mbola alaina eto aty daholo ireo dia fasana gropy fa ny motonao mandeha ohatraohatran'izany zany le izy efa tsisy rano mbola nasainy anina alaina le rano dia nanao tokoa ny olona tamin'izany mpakatoa be satria fantany fahalelahan'Andriamanitra Elia mpaminany. Alleloia. Fantany. Dia rehefa vita io dia nalahany teo ambony amin'izay ny fanatitra teo ambonin'le kitay dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy halatsao ny afo nirotsaka ny afo ary rehefa nirotsaka ny afo teo ny olona voavariana manao hoe tena mpaminan'Andriamanitra Elia fa reto mpaminan'ny baly reto tsy izy reto andao samborondreo dia tapahana ny lohandreo ka tamin'izany tsy olana ny mamono olona fa tonga dia vonoana mihitsy ianao raha vao mpanompo sapy ianao pa coupe tonga dia akanapakatenta mihitsy io reo mpanompo sampy zany na mpaminan'ny baly zany rehefa heniny Jezebela io zavatra io tsy nanaiky an'io Jezebela ozy izy Jezebela manao hoe vonoko iny ataoko tahaka ny ainy ankiray amin'ireny ny lohany Elia lasa Elia nitsoka azo atao ihany zany no mitsoka indraindray lasa Elia nitsoka rehefa mitsoka izy rehefa mamaky ny baiboly tsika nandritra ny 70 andro sy 70 alina izy tsy hinan-kanina nifady tiany 70 andro sy 70 alina sady mandeha eny an-dalana
dia izy mandeha ny an-dalana io dia nanontany azy Andriamanitra manao hoe Eli ho aiza ianao hitanareo Andriamanitra misy fotoana miteny aminao ao anaty fifadikanana misy vanim-potoana mitsofo anaty fifadikanana na dia ny ray andro azy lazao ny aokatrinao fa elaela tsy mifaty any ianao fa mitsofo kely indray hoe alleloia na dia ny ray andro azy tao anatin'iny fifadikanana ataony alindry sady mandeha izy no miteny Andriamanitra dia ozy izy Andriamanitra manao inona ty ianao rely zao ny lavaniny Eli mafana dia mafana ny foko no ny fitiavako ao Jehovah Andriamanitra za ozy anjehany Bezebela ny altaranao ny ravany mafana ny foko Andriamanitra lehilahy sy vehivavy mafana fo tahaka ny Eli mpaminany tahakan'izany no tian'Andriamanitra ho hita raha lasana bavy alleloia tsy hoe vao enjehan'ny olona dia iny faketsaka tsy hoe vao enjehan'ny olona dia iny fa mitomany fa raha enjehan'ny olona ianao dia ilaza tahaka ny Eli manao hoe mafana dia mafana ny foko noho ny fitiavako an'Andriamanitra alleloia engany ianao fanafo tahaka ny Eli mpaminany ilaina io afanapo io raha lasana bavy tena ilaina mihitsy a zay araka nyteneko taminareo misy hery ratsy mamono afo amin'izao fotoana zao misy hery ratsy mamono afo fa sasy ianao a tena mila mafana fo mitsakana kely ianao dia sady manao an'izao mila mafana fo ahetsiketsao kely ny soroko ao lazao nao akaitrinao mila mafana fo zasy ianao alleloia ampahirezo izy mila mandrosoatrano raga alleloia mazoto faza malaina ary aoka fanafo amin'ny fanompona ny tompo andao mazo toerana ilaina manana an'izany afanapo zany tsika aza miravoravo tanana zany tsika aza mora reraka zany tsika mila matany tsika na dia ao anatin'ny aby azy alleloia mila mafanafo na dia tahin'Andriamanitra azy aoka ianao afanafo foana alleloia za tena vangin'Andriamanitra amin'io manokana zao ny andro fanapahakevitro mihitsy ampitomboky ny andro fotoana ifandraisako amin'Andriamanitra ho ahenako ny fotoana andraisako telefôna tsy raha rahiko lalazay ny olona miavinavina azy fa ho ahenako ny fotoana andraisako telefôna dia ho ampitomboky ny afanapoko amin'ny fifandraisako amin'Andriamanitra ho ampitomboky ary tolomako andreo manaly leo anatrehan'Andriamanitra zao mantsy raha lasana bavy malala fifoazam-panano andrasan'ny Madagasikara fifoazam-panano andrasan'ny ty fiangonana ty fifoazam-panano andrasan'ny ankohonanao sy ny fianakavianao mitady lehilahy sy vehivavy tena mafana fo a tsy olona mora reraka fa tena mafana fo zany no ilain'Andriamanitra olona maninona hoe olona mafana fo zany no ilain'Andriamanitra inona moa ty le hoe mafana fo sao dia tsy azonao sao dia le hoe miorakoraka mena sy aleloha mafy be angabo zany tedaviny paster zany inona zany mafana fo ho azavakeo aminao tsara mihitsy hoe zao le atao hoe mafana fo atao amin'ny boky nomeritiko fa 5:20 dia misy tantarana lehilahy anankiray a Fineasa no anarany a mafana fo tolo le atao hoe mafana fo mafana fo sao dia tsy azotsika le mafana fo ny andininy fahenina toko fa 5:20 ny andininy fahenina aza voakeo aminao mazava tsara ty resaka fanapo ty amin'ny anaran'ny Jesosy ny andininy fahenina manao hoe ary indro avy ny anankiray tamin'ny zanak'Israely nitondra vehivavy Medianita tao amin'ny rahalahiny teo imaso Mosesy ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra izay nitomany teo amin'ny varavaran-tran'ilay fiaonana ary nahita zany Fineasa zanak' Eleazara zanak' Arona mpisorona dia nitsangana niala tao amin'ny fiangonana izy ka nitondra lefina teny an-tanana dia nandeha nanaraka ilay lehilahy Israelita tao anday izy ary nataony indray mandefina izy roroa dia ny lehilahy Israelita sy ny vehivavy ka nygorobaka atrany ay tena teny gasy zany le hoe nygorobaka atrany amin'ny kebon-draha vehivavy dia natsahatra ny areto mandringana teo amin'ny zanak'Israely ary izay maty tamin'ny areto mandringana dia 4,000 ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe Fineasa zanak' Eleazara zanak' Arona mpisorona
nampialany fahatezerako tamin'ny zanak'israely raha ny rehitra no ny fitiavany ahy izy ka de tsy nataoko lany ringana ny zanak'israely tamin'ny firetany fahatezerako. Aleloia. Hitanareo ny zavatra traka teto, nanota ny fiangonana, tena nanota. Nijangajanga tamin'ny vehivavy moabita ny olona sy tamin'ny amalekita, de tsisy natsiaro tena mihitsy hoe diso ane zany lalana zany, efa mizotra any amin'ny lalana tsisy ane zany lalana zany. Io fahotana io mantsy rehefa ataonao matetika de lasa ota normal izy io, ohatran'ny normal, ohatrany tsy mampaninona tsony zany rehefa misy olona anankiray manota de lasa normal aminy le izy, de mivavaka izy fa tsy mampaninana azy mihitsy. De teto lasa fahotana normal ho an'ny zanak'Israely le izy, le niaraka tamin'ny moabita. Fa nisy tovolahy anankiray tao i Finiasa, nafana de nafana ny folo. Voalazan'ny baiboly manao hoe nirehetra tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra. De nisy lehilahy zanak'Israely anankiray mialatsiny ohatrany hoe de ampiaraka tamina vehivavy moabita. Tsy nanaiky an'izany ny fanahy tao anatin'ny Finiasa, tsy nanaiky an'izany. Nalainy ny lefina de narahany moramora avy ao arina izy anankiroa, tonga tany amin'ny mangingina tany, tonga de nitrobarany de novonony. Mety nisy olona tezitra tamin'io, fa ozy Andriamanitra, za de nampitsahatra ny fahatezerako noho ny firehetany Finiasa, de nampitsahatra ny arety mandringana n'olona hiafanapo. Lay firehetana tao amin'ny Finiasa nampitsahatra ny fijagajagana io, de nitsahatra niaraka tamin'izay ny fahatezeran'Andriamanitra. Aleloia, aleloia. Za de milaza amitsika, ny hafanaponao aza entina any amin'ny zavatra tsisy, fa ny hafanaponao ampitsahary ny fahatezeran'Andriamanitra ao amin'ny fianakavianao, ampitsahary ny fahatezeran'Andriamanitra ao anatin'ny ankonanao. Raha misy fahotana tokony hongotana sy esorina de esory amin'ny anara Jesosy. Anio de anio, anio de anio, rovina hoe anio de anio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zany natonga an'Andriamanitra nitsahatra tamin'ny fahatezerany n'olona hiafanapo tao anatin'ny Finiasa zanak'Arona mpisorona. Aleloia. Mazava sa tsy mazava? Zay le atao hoe hafanapo. Hitanareo ny hafanapo anankiray ihany koa zay mba tiako ifampizarana aminao ato anatin'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny boky Nomery ihany, Nomery 7:10. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Toko 7:10 ny andiny ny 9. Raha sitraky Jehovah isika de hitondratsika ho any amin'izany tany zany izy, ka omeny atsika de tany tondra-dronosy tantely. Fa aza mihodina amin'ny Jehovah nareo, ary izay matahotra amin'ny tompo-tany fa hanina ho atsika ireo. Ny fiarovana efa niala taminy, ary Jehovah momba atsika. Koa aza matahotra azy ianareo de fa hoy ny fiangonana, fa hoy ny fiangonana rehetra, toroy vato izy roalahy, kanjo ny voninahary Jehovah niseho tao amin'ny tranon'ilay fiaonana teo anatrehan'ny zanak'Israely. Hitanareo tsara te, ny Andriamanitra nivavahana izy 12 mirahalahy iraka nalefa ny Mosesy tany amin'ny tany Kanana tamin'izany fotoana izany, de Andriamanitra ray ihany. Mosesy ny naniraka, nasaina ny safo ny tany Kanana, de rehefa ny safo ny tany Kanana zareo reo samy nanana ny fomba fijeriny. Io de zavatra mahagaga mihitsy, samy manana ny fomba fijeriny foana. De ilay 10 mirahalahy nilaza tamin'ny fiangonana sy ny zanak'Israely, Mosesy sy ny manodidina azy manao hoe tsy mahazo miakatra tsika, fa matin'ireo antsika. Tena tahaka
afaka nitsingetana zay teo anatrehany kely loatra tsika ka tsy mahazo miakatra fa nitsangana tamin'ny hafanam-po Josoasy Kaleba dia ozy izy manao hoe miakatra tsika hanao atsika ireo andao tsika hiakatra tsika alleloia tsika tsy mijery zay alehibe ny fahavalontsika any tsy mijery ny tanjaka ny fahavalontsika tsika fa zao fotsiny efa nampanantena Andriamanitra fa ho any amin'ny tany kanany tsika andao tsika hiakatra zavatra ray lony ao anatin'ny lohatsika mandrositsika dia an'Andriamanitra ny ady alleloia ny fisehoan'ny adinao tadio tsara fa lay Andriamanitra namonjy anao tamin'ny voalohany mbola iny ihany ny Andriamanitra ao mbola iny foana ny Andriamanitra ao raha sendra tody zava-tsarotra ianao amin'izao fotoana izao aza matahotra ny androso andao androso amin'ny kafanam-po ary aza matahotra manao hoe dia ahoana nytoyany fa n'Andriamanitra nytoyany raha lasana bavy alleloia amin'ny fotoantsika milavo lefona ka hiteny manao hoe tsy vita tsony ty tena raraka ao anatin'ny ty ady ty dia ho raraka ianao fa amin'ny fotoana ianao manapa-kevitra hoe mandroso amin'kery ah satria eto akaikiko anao Andriamanitra miaraka amiko anao Andriamanitra mandresitsika raha lasana bavy alleloia lazao eo akaikinao mazoto fahazamalaina aoka fanafo ao fanomponany tompo alleloia zany hafanampo zany mila fanapaha-kevitra zany hafanampo zany mila toetsaina miova alleloia zany hafanampo zany tsy mijery ny tanjaka ny fahavalonao zany hafanampo zany tsy miainy feoan'ny olona manodidina atsika fa ny hafanampo miaraka amin'ny fomban'Andriamanitra sy miaraka amin'ny fianonan'ny feo an'Andriamanitra alleloia farany dia mijanona amin'izay antoroteny hafanampo tokony ho ananana atao amin'ny tantara voalohany toko fa 7 amby roapolo tantara voalohany toko fa 7 amby roapolo tantara voalohany zany dia voalohany tantara faharoa aiza misy azy ao alohany tantara faharoa enonareo tsara ty zavatra ty melohany amakiko an'ity zavatra ty raha sitrapon'Andriamanitra eny e sitrapon'ny tompo dia anangana trano fiangonana lehibe tsika ery amin'ny bypass ery alleloia efa azo le tany a efa azo dia efa mikarakara ny taratasy a efa misy taratasy eva vita ny acte de vente a dia mikarakarany any amin'ny enregistrement sy ny domaine maro isan-karazana ny vidiny toeran'io a 1 milliard ronjato tapitrisa ariary ohatrina vidiny io ronjato tapitrisa ariary mora dia mora satria 150 000 francs ny mètre carré eny akaiky manodidina azy eny misy toerana nanontaniana dia ohatrina mètre carré amin'ny tonda hoe 3 millions eny tsy ariary fa io toeran'io a raha hectare latsaka kely eo izy io dia 150 000 eo ny mètre carré izy io ny fahitako azy farafakely mavita anaky telo ohatry ty ato ty efa napoka ny roany ny vato eria be valala ery satria eny ny vato taomina ho eny a dia raha sitrapon'Andriamanitra raha pitso aloha zany mamefy an'le izy amin'ny boiron dia anomboka ny fandrafetana ny fotodrafitra samin'ny herinandro alleloia alleloia ny nafinaritra tamin'ny toeran'io dia izao ao anatin'izay 1 milliard zay a dia 200 millions no ny fanomenan'le olona dia mandoa 200 millions amin'ny herinandro 400 millions zay dia ny fifanarana atao zany 100 millions isam-bolana mandrapatonga ny farany volana avrily mahafinaritra be zany le fiaramiasa tamin'le olona zany dia mahafinaritra ihany koa zany hitako hoe vaovao mahafaly a reo olon'ireo a manana tany eo amin'ny 15 hectare eo manodididina ny toerana zany hoe raha sitrapon'ny tompo ho lasantsika daholo ihany ao aoriana kely eo alleloia alleloia ohatrany hoe ny ena le tehaka sa ny ena koa le hafanampo
za manokana de ela ny mpanodongy an'izany teo anatrehan'ny tompo satria zao rehefa nandinika ny baiboly rehefa nandinika ny baiboly ato anatin'ity baiboly ity amin'ny fanorenana sy ny fananganana ny foto-drafitrasa ho an'andriamanitra de eo ny lalana hitain'andriamanitra be indrindra ho an'ny mpino tsy diso ny fametratanana sy ny tsodranina tao anao atram'izay tsy diso ny vavaka délivrance natao anao atram'izay fa fitahina ngeza be ho anao ny fisiny zany toerana zany za rehefa miresaka amina mpanompon'andriamanitra de ozy zao ny teniko manao hoe rehefa nandinika ho any tantaran'ny mosesy nandinika eto ny tantaran'ny davida hodiniantsika eto ny tantaran'ny davida de nanomboka teo no ny iova isa tokantrano isam-baravarana isam-batan'olona ny fiainan'ny mpino tam'izany vanim-potoana zany alleloia antaony hoe ho resantsika l izy tantara voalohany toko fa 7 resaka hafanapo ty atao amin'ny toko fa 7 de eo amin'ny andininy fa 7 fa zinona moa ao ary zinona moa ny olonao ny oloko no azahoana hery hanatitra toy izao fa avy aminao ny zavatra rehetra ary avy tamin'ny anao ihany no nanomezana ianao avy ta izahony anazy ihany fa vahiny sy mpivahiny eo anatrehanao zahay tahaka ny razana rehetra tahaka ny aliko any andronay etỳ tany ka tsy misy fanantena ndry vetivety ane zany aliko zany ny andiny 40 ry Jehova Andriamanitra eo ireto zavatra rehetra novorinay anaovana trano ho an'ny anaranao masinay reto de avy amin'ny tananao avy aiza hony re olona ary anao raha teo izy rehetra ary fantatro ry Andriamanitra fa ianao no mamantatra ny fo ary makasitraka zay mahitsy ary ny amiko dia amin'ny tsipoko no nahazo toko na natitra ireto zavatra ireto arakehitriny efa hitako tamin'ny fifaliana ny olonao zay vory eto mazoto indrindra mitondra fanatitra ho anao Jehova Andriamanitra ny razanay dia Andriamanitra Isaka ary Israely mba ampahareto ao am-pon'ny olona mandrakizay zany fikasan'ny sainy zany kampiomany ho anao ny fony alleloia hitanareo zavatra nitranga teto nikasy Davida hanao trano ho an'ny anaran'i Jehova de ozy izy manao hoe zinona moa za ny lanitra zao tsy omby anao ka de inona zay trano mba ataoko fa nanana fikasana ihany izy ary nakasitran'Andriamanitra zany fikasana zany alleloia ohatra n'izao mba fikasantsika izao mihitsy de Andriamanitra mora lasana bavy any fomba fiasan'Andriamanitra de ohatra zao raha nangala foto-drafitrasa Andriamanitra tsy anjely no irahany tsy maniraka anjely izy hoe se manao manœuvre se manao maçon se mitarika sarety se manao vavasa n'ity zavatra ty ary se matsaka rambo tsy maniraka anjely izy fa olona ny natsony olona no ampiasainy raha namora nyreto fitaovany reto ndray Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Davida raha namora nyreto fitaovany reto Davida de ny voalohany nampiasain'Andriamanitra de ny fiangonana aloha tsy maintsy nyresahany Davida tamin'ny fiangonana aloha dominy aokaikinao ianao zany tsy maintsy nyresahany tamin'ny fiangonana de rehefa nyresahany tamin'ny fiangonana de izy soratra masina manao hoe namporosiany fony ny olona zany hoe ny olona tsiraray avy zany rehetra mihitsy nafana fo nisy hery naporisika azy de tsy hoe nafana fo fotsiny fanambara amin'ny baiboly nitondra zay zakany nitondra zay zakany de reny zavatra nentiny reny naterina teo amin'ny Davida naterina teo amin'ny Davida dia zao zavatra nahavariana
rehefa afa-ponompino de tonga daholy am'izay ny olona jentilisa avy any velany tsy mivavaka nanampo ny fanamboarana ny tempolo io ary araka ny fahaizan'ny-mpandinika fa tsy atao anaty baiboly fa ny fahaizan'ny-mpandinika de zao ny tempolo tany jerosalema natao fa ny akamaroany ny volamena hono a za tsy miteny hoe tsy maintsy marina zay teniko zay fa ny akamaroany ny volamena hono avy eto Madagasikara. Alleloia. Avy etỳ Madagasikara hono ny akamaroany ny volamena nanaovana ny tempolo tany amin'ny tempolo ny Solomon. Zany hoe ny fireneny samihafa zany de naeno de samy mitondra zay zakany satria ny olona de mahalala, ny olona marani-tsaina ary ny olona manana fahalalana sy fahatakarana de mahalala no hoe amin'ny fotoana misy raha ilain'Andriamanitra de manao azy satria zany tonga de connexion mivantana any amin'Andriamanitra zany tsisy mpanelanelan tsony. Ary zay ny teneniko amintsika ho zay hoe fitahina ho anao ny fisiny zany ary raha mitenanao am'izany andro any misy amintsika ireo ao anatin'ny olana fa tsy maintsy lazaika aminao hiteny aminao aoko ianao andray anjara ao anatin'ny hafanapo iento zay zakanao. Alleloia. Mba atao ny fanananao ahafahantsika manangana ny tranon'Andriamanitra zany ny hafanapo takina eo anatrany tompo. Eto toy zao soratra masina zavatra nahavariana raha mandika ilay soratra masina teotsika de nentin'ny olona daholo zay zakany rehetrarehetra tany atao amin'ny laony amaky andalatsotra masina katsika Exodus 5:30 manampy an'izy io Exodus 35 izay ty indray de fananganana ny taberina kely zany mitovitovy amin'le tempolo ihany eo amin'ny andininy fa toko fahenina amby telopolo azafady toko fahenina amby telopolo ny andininy fahenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe de nandidy Mosesy ka nandefa teny herany tobo rehetra nanao hoe aza misy manao zavatra intsony atao fanatitra amin'ny fitoerana masina ianareo nalana vavy de izany nampitsarana ny olona tsy anatitra intsony fa ny zavatra efa nateriny de ampy anaovana ny asa rehetra ka nananamby aza. Nanina hony nananamby aza zany hoe nitohaina fotsiny tamin'ny andro Mosesy manao oka zay lalahy hitanareo ny sisika mihitsy ny olona zany nanatitra tao anatin'ny hafanapony nanatitra nanatitra de feno ny zavatra ilaina de ozy izy Mosesy oka zay nalahelo zay tsy nanatitra tamin'izany a satria ny olona zay nanatitra de natsapa manao hoe misy anjara brikinay ao connexion vatana amin'Andriamanitra fitahina ho anay zany. Alleloia. Za misy fotoana mandinika an'izy io hoe fa maninona moa tsy maintsy anao antony ndraindray le izy mampisaitsaina ndraindray io zavatra io ohatran'ny ianao miadi-tsaina amin'izy io de rehefa dinihana nefa le izy tombotsy ho anao zany ho anao satria trany ivavahanao zany lazao ny akoakinao ianao ny mahazo tombontsoa am'izany ianao mahazo tombontsoa am'izany de ohatran'ity toeran'ity zao namboaritsika iza moa no tena mandany andro ato fa tsy nareo. Alleloia. Nareoreo tena mandany andro ato marina fa zay eto foana ihany fa za tena mandinika raha ngaha tena ianao mihitsy ny tena mandany any ianao mihitsy ny tompon'ny tanàna. Alleloia. Raha ohatra zao tsika nanangana reny télévision reny tamin'ny sabatarivo zay mandeha mody mandeha amin'iny anany iny de misy olona be lehibe miteny de zao le tenyle olona pastera olona tsy mivavaka ato pastera za amin'io mandeha moto anaty casque fa mbola fantatry ny olona any fa honany teleny tsy mandeha pastera fa tena mamony fiainam-panahy de ozy aho hoe raha mbo fantatry tolonreto fa mbola mila an'ity ane io zao mbola mila an'ity ao fotsiny monimona le tele fa ela be sy mba mihitsy zay tsy mahazo any mihitsy ny ankonako izy anga malala hoe mila an'ity tsy fantany mihitsy le izy fa le monimonina madinidinika fotsiny tokony alefa am'zaika efa ho ray volana latsaka veraka tsy mandeha mihitsy ny tele tena zay tsy tia mijery tele hafa-tsony mihitsy fi tsy malala hoe misy an'ity ilaina ne misimisy e
alleloia. De izy zao raha sitrapon'ny tompo ohatry ny efa nandeha izy teo, ohatry ny efa nandeha voaingany eo. De zao ianao daholo mahazo tombotsoa am'izany rehetra zany. Manangana trano tsika ianao mahazo tombotsoa, manangana televizion tsika mahazo tombotsoa, misy pastera mitoroteny eto mbola ianao koa ny mahazo tombotsoa. Alleloia. Zay zao teo avy mivavaka rian'elanelana be entsy sy ariam-balavao ry any zay no mivavaka terim-po ohatra manomana an'ity fotoana ty, de mivavaka ho anareo de mbola tombotsoa anao ihany zany rehetrarehetra zany. La zao raha akaikinao ohatrany marina zany hoe alleloia. Ka raha milaza aminao an'izany a tiako tena fanafo mihitsy ianao, tsy salasala ianao mifandraisana anjara bohitsy amin'ny asan'Andriamanitra amin'izay zavatra rehetrarehetra tokony atao. Ny an'ny olona tatao anatin'ny baiboly mananamby azy, de atsika koa raha lasana bavy ataontsika mananamby amin'ny anaran'i Jesosy. Alleloia. Zao ny voalaza amin'ny baiboly manao hoe ataovy azo ny tananao atao fa Andriamanitra momba anao. Ny mpanompon'Andriamanitra rehetra rehefa nitronto de zao le naovana ny trano io tsy atao vontsy tavanandro fa tena fotodraritra sa manara-penitra be mihitsy. Alleloia. Tena manara-penitra ary raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny heritaona ohatran'izao efa manao fifadikanina any ianao. Alleloia. Alleloia. Mankataka aminao aloha androany aza de mitaraina be loatra eo anatrehan'ny tompo hoe tompo le trosa Jesosy, le taratasy any amin'ny tribonaly Jesosy mbola misy 240 000 Nicolas nisy roa kely. Jesosy mbola tsy nahazo goma, tsy mbola nahazo stylo, tsy mbola nahazo protèze. Ajanony aloha ny resaka protèze nakaye aloha fa ny resakitsika eto androany resaka miliara ary tiako afanafo am'izany ianao. Alleloia. Mazoto aza malaina aoka afanafo amin'ny fanompona ny tompo. Misy afanampo raha tsisy afanampo raha tsy vitanao zany. Alleloia. Tsy vitanao zany raha tsy misy afanampo. Mila fitiavana raha lasana bavy, mila fitiavana. Alleloia. Be de be zavatra efa nataon'ny tompo tsamintsika. Misy olona mijoro vavolombelona raha hoe tsy ampozina mihitsy. De le olona mijoro vavolombelona io miresaka aminao eny an-dalana eny, tadidin'ny pastera tsy tadidy ianao, tsy tadidy. Aiza moa no tadidina n'ity olona rehetra ty. De ozy izy asa raha tadidinao fa le vavaka nataonareo ohatran'izao iny natao amin'ny télé, natao amin'ny radio, natao am-piangonana, afaka pastera, sitrana pastera, tena nitahin'Andriamanitra pastera. Alleloia. Imbetsaka Andriamanitra nanao zava-mahagaga raha lasana bavy, imbe dia be. Misy vanim-potoana ilain'Andriamanitra anao ary zao ora itenenako aminao zao mba ilain'Andriamanitra ianao. Alleloia. Zany mahatonga ny baiboly miresaka aoka fanafo amin'ny fanompona ny tompo. Tsika olombelona mantsy re tsy afa-po, le tsy azotsika ihany ndraindray no tansaintsika de eritreritsika fa tsy mamaly vavaka Andriamanitra satria mbola tsy azotsika le nitarainantsika fa le efa vita tsy fantatsika. Za mahatonga Davida nampianatra manao hoe aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Raha voadininao ny fitahiny rehetra de monomonina ianao hoe reto mbola tsy azoko. Aiza Andriamanitra, za mila zazakely, za mila zazalahy, za mila vady, za mila zao, za mila tomobile, za mila nity. Misy fivitosana kely ray eo amin'ny kiboko nefa le fivitosana be fa niala. De le fivitosana be tsy tadidy fa le kely vao mitsimoko andray no mampiasa saina. Le ngezabiaza ny esolony de mitsimoko akely ve tsy hoainy manao azy. Alleloia. Fa androany ilain'Andriamanitra ianao ary aoka fanafo am'izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tompo hitantsika hitsangatsika hisaotra ny tompo. Mangataka aminao asa rato ny tananao, asa rato ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy, asa rato ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy. Avereny zao teny zao Jesosy hoy ny tenin'ny soratra masina, mazoto aza malay ary aoka fanafo amin'ny fanompona ny tompo. Tena miteny amiko ianao, za mila mafanafo. Teneny ny anaranao ray manontolo, iza ny anaranao ray manontolo. Avereno zany anaranao zany, avereno zany anaranao zany Torina. Atao mafy. Raha ianina, mila mafanafo. Za mila mafanafo André. Satria ny tenin'ny soratra masina. Satria ny tenin'ny soratra mazoto
mahazo tompo aza malaina aza malaina areko afanafo areoka fanafo amin'ny fanomponany tompo amin'ny fanomponany jesosy a jesosy ongotako amin'izao fotoana zao kotako amin'izao fotoana ny fahotana ny fahotana mibana zany hafanapoko zany ana zany hafanafo fahazarany ratsy fahazaran-dratsy lotompo lotompo fahavesabesarana fahavesabesarana miala tanatin'ny foko zany miala tao anatin'ny foko amin'ny anaran'i jesosy amin'ny anaran'i jesosy ota malaky mahazo ota malaky mahazo lainga lainga fitaka fitaka fatafitohinana fatafitohinana fatezerana fahatezerana laingalainga madinidinika laingalainga madinidinika fitapitaka madinidinika fitapitaka madinidinika mamono ny afo ny fifahazana-pana alona fifahazam-pana miala tao anatiko zany miala tato anaty miala tao anatiko zany miala tato anaty amin'ny anaran'i jesosy amin'ny anaran'i andao toy zany vavaky zany amin'ny anaran'i jesosy hoantsika vahoaka ny Antananarivo mpanaraka n'ity televizion ity ny ekipan'ny vavaka ankisisika be eto Madagasikara dia manasantsika rehetra hiaraka ho tonga ny alatsinainy manomboka amin'ny 12 ora tsy diso ka hatramin'ny 2 ora tolakandro eto amin'ny trano fivavahana vaony oloko Mongote andrefa nambody-janary vavaka ankisisika be tsy manaiky raha tsy tahin'Andriamanitra tsy manaiky raha tsy mahazo ary tsy manaiky raha tsy tonga any amin'ny fandraisena faratampony tokava daholo tomko